dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao ary dia ny lohateny ho adiadintsika androany izany dia ny momba ilay resaka nitondra commentaire betsaka izany dia ny kadilakan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ka ilaza ny fijeriko izany aniny nividianan'ny filoha aniny kadilaka iny zany ny tenako tsara marina zany aloha fa ny tenako dia tsy miandany na amin'iza na amin'iza ary tsy miandany amina atoko politika na iza fa ny zavatra ataoko eto dia ny manentana ny olom-pirenena rehetra na ny mpitondra na ny vahoaka izay entina zany dia manentana ny ananatsika ny atao hoe zany fiezahana ny heripo mba entina hanarenana zany ny zavamisy amin'ny firenena amin'izao fotoana zao satria tsy mendrika atsika izao fahatrana mangitsokitsoka izao tsy mendrika atsika satria efa verimberiko eto foana fa manana ny rehetrarehetra isika fa ny fomba fotsiny izany entina anaovana ny organisation sy ny stratégie entina hampandrosoana any Madagasikara ka na ny filoha Andry Nirina Rajoelina na ny filoha Marc Ravalomanana na ny filoha Didier Ratsiraka dia samy manana ny maha izy azy daholo ireo filoha rehetra ireo na ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary samy manana ny ataontsika hoe ny forceny ary samy manana ihany koa ny faiblesseny ireo filoha rehetra ireo fa amin'izao fotoana zao zany dia efa latsaka katerena be loatra zany ny firenena ka mila ny fifanomezan-tanan'ny olom-pirenena rehetra zany ity fotoana iray ity satria ity zany aloha no hitako hoe ataontsika hoe zany hoe virage farany zany amin'ny hoe chance ho an'ny Madagasikara na hiarina na hipotraka zany satria fantatsika tsara ny zavamisy eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao fa satria isika zany no mbola tany isan'ny ataontsika zany manana ny ressource naturelle goavana indrindra eran-tany ary manana ny atao hoe valeur non périssable tsara ho fantatritsika vahoaka zany zavatra rehetrarehetra zany ny tany vaventy amin'izao fotoana zao dia manana ny materiel izy manana ny vola fa tsy manana an'ilay valeur non périssable ka izay no antony izany mahatonga an'ireo firenena vaventy rehetra izay ataontsika hoe zany hoe misarozoro ao Madagasikara zany ny te hambabo an'ireo arenareo tsara ho fantatritsika vahoaka zany zavatra izany ka momba ny kadilaky ny Andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina betsaka moa zany no nyteny hoe maninona ianao ny resaka ny investiture kanefa tsy ny resaka mihitsy zany ny momba ny fiara kadilaka betsaka angamba ny mety ho tezitra amiko raha milaza ny première impression ko zany tamin'ny nahitako ny fiaran'ny filoha de ozy aho hoe manana goût ny filoham-pirenena satria io kadilaka io moa zany dia
voiture de luxe zany izy io aty Amerika Avaratra. Ka tsy de mahazatra loatra zany ny olona any Madagasikara angamba zany izy io, fa raha hoe izahay aty zany dia mahita Cadillac betsaka mifamoivoy amin'ny eraky ny tanàna. Ka ny impressionko voalohany zany dia hoe filoham-pirenena izy, mendrika ho azy kosa angambany hoe manana voiture de luxe izy. Tsy milaza hoe mety ny impressionko na hoe marina ny fomba fijeriko, fa fomba fijeriko izaho manokana izay zavatra izay. Ary izahay mivady dia Cadillac ny tomobile voalohany nanananay zany. Ary io Cadillac io moa zany dia misy tsy maintsy misy ohatrany hoe misy tantara foana zany izy io, tsy fantatro nefa betsaka zany ny voiture de luxe eto ambonin'ny tany. Fa izy io zany dia ohatrany foana zany ohatrany hoe mahatonga commentaire foana zany amintsika olombelona zany, somary mahagaga ihany. Fa ny anekdoty kely momba ny Cadillac zany tamin'ny tantaranay mivady dia ny hoe tamin'ny voalohan'ny fakaitanay dia Cadillac ny tomobile nentiny. Dia tsoriko fa ny Cadillac zany tamin'ny fiainako dia nisy tantara goavana zany nentiny io tamin'ny fiainako. Ka tany nieritreritra tany zany rehefa nahita ny filoha Andrinirina Rajoelina, izay ataontsika hoe filoha voalohany koa zany angambany tao Madagasikara nitondra an'izany voiture de luxe Cadillac izany. Dia izay zany tao anatin'ny saiko hoe manana goût ny présidentsika. Ny zava-mahagaga nefa dia nitondra voiture de luxe daholo ny ankabeazan'ny filoham-pirenena rehetra teo, ny mpitondra fanjakana rehetra dia nitondra voiture de luxe, fa ao ny V8 angamba, ao ny Mercedes, ao ny Ford sy ny sisa angambany. Fa nahagaga zany ny hoe tao anatin'ilay voiture de luxe hatramin'izay zany dia toa ny Cadillac no nahazo fanakianana. Ny tiako hoe ampahafantarina fotsiny zany ny malagasy dia ny hoe marina fa hoe mety hoe amin'ny fotoana izay hoe hiandrasana ny ataontsika hoe hiandrasana ny vahoaka amin'izany hoe fanavotana eo amin'ny resaka fahatrana izany angamba ny fanandrify izany ny hoe ny fidianan'ny filoha Andrinirina Rajoelina an'ilay tomobile dia mety hoe niteraka réaction zany. Tsisy maharatsy ny fanakianana ary mahatsara zavatra ny fanoherana, mahatsara zavatra ny fanakianana. Ka mety nahatsara zavatra koa ngamba hoe amin'ny fanomboan'ny fandraisan'ny filoha Andrinirina Rajoelina ny asany zany dia tonga de fa nipoitra zany ilay fanakianana. Mety hatsara zavatra izay zavatra izay satria tonga de efa hoe fampitandremana ultimatum, fa ny vahoaka dia efa miambina ary ny vahoaka dia efa mifoha ary manara-maso ny zavatra rehetra zany izay ataon'ny mpitondra fanjakana. Ka ireny karazany zavatra ireny zany amiko dia ohatrany hoe karazana efa fampitandremana zany ny mpitondra fanjakana. Satria iny moa zany no zavatra hita amin'ny baribary
fa eo ambadimbadika ao zany a mbola tsy fantatra kanefa moa dia misy foana ny source d'information amin'izao fotoana izao a ny zavatra rehetra izay atao ao ambadimbadika ao ka dia mampitandrina zany a ny mpitondra fanjakana rehetra zany a fa efa manara-maso ny vahoaka ary efa mifo ary miandrandra ny fampisondrotana zany a ny farim-piainany ary miandrandra mba hiaina ohatry ny olombelona rehetra rehetra. Izay zany a no azoko lazaina momba niny kadilaka ny Flo Andrinirina Rajoelina iny. Fa raha ny tenako manokana dia nanana admiration tamin'ilay fiara. Ao ihany koa zany kamba ny hoe ataontsika hoe zany hoe côté mampandraraha zany a ny Flo Andrinirina Rajoelina dia ny hoe amin'ny fananany ataontsika zany hoe bonne présentation satria tsy azontsika adinoina fa fanambogoavana no miandry amin'izao fotoana izao, miandry ny filoha satria resaka négociation goavana dia goavana, fandresendahatra goavana dia goavana no atao amin'ny mpitondra sy ny mpitantana iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao satria resaka pouvoir ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany tsy afaka hitentsika hoe tompo-tany dia tompon'ny Madagasikara. Mbola tsy tena tompon'ny Madagasikara sika amin'izao fotoana izao, izay dia tsara ho fantatritsika rehetra rehetra fa mbola miady ny tanitsika, miady ny ho tompon'ny tanitsika ka misy zany ny tsy maintsy fahaizana manao ny fandresendahatra an'ireo vahiny ireo mba ho tombotsoa iombonana gagnant gagnant zany ny négociation sy ny fiaraha-miasa izay atao eo fa tsy ohatran'ny talohantsony hoe tompony mangataka ny atiny na ny hoe adomin'ny tapany mandoa herany foana isika malagasy na ny hoe mpanome zavatra foana ny zavatra sarobidy dia voambaka foana satria rabe fitiavana ny taizana tao anatin'ny rabe fitiavana kanefa dia misy lafiratsiny daholo zany zavatra rehetra rehetra izany izay mila zany arenina ka mety hoe teo amin'ny hoe resaka zany présentation zany no mety nitondran'ny Flo Andrinirina Rajoelina ny antony zany ny fidianany an'ilay kadilaka. Tsetsatsetsatra tsy aritra ny fa dia manelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra no ataoko amin'ity émission ity zany ka dia efa fampieritreretana anao zay Andriamatoa Flo, fampieritreretana anao fa efa manara-maso ary efa mifono vahoaka ka dia manentana ny ministra ny mpitondra fanjakana rehetra dia ataovy izany ny ataontsika hoe ny maximum rehetra rehetra izay azonareo atao ny mba ampisy ny atao hoe résultat azon'ny vahoaka tsapaitanana satria ny lalandrinina taloha ngamba dia azoko lazaina fa sarosarotra ihany amin'izao fotoana izao zany ny anaovana azy ka ny motivation apetrako amin'ny hampitondra fanjakana rehetra zany hitako aloha zany manam-pahaizana teknisianina daholo ny eo dia ny hoe hanana ny motivation
amin'ny fitiavan-tanindrazana mifovo maraina dia mieritreritra ny hampandroso ny tany ary dia tsy dia hita intsony anireo 4 betsaka zay lalovan'ny Cadillac sy lalovan'ny V8 isan'andro ireo mba tokony ho ao anatin'ny sain'ny mpitondra fanjakana rehetra zany ny hoe amoana an'ireo, satria azoko lazaina fa raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'ny sosianareo zany mbola tsy ao anatin'ny eritreritrareo zany ny hoe makarary fo ny mijery ny mpangataka eran'io dia mbola azo lazaina zany ianareo fa mbola tsy tia ny asanareo, fa mbola angamba mbola mieritreritra hoe ahoana zao vilafiry no azo amin'ity zao rehefa avy eo atao mifandalovako atao ministra ty. Ny fanaovana ny asa izay hanarenana ny firenena akory tsy midika ny hoe dia irovorovy ve ny ministra, irovorovy ve ny mpitondra firenena. Ilaina koa izay hoe bonne présentation zay entinao andresy lahatra ny vahiny ao anatin'ny toetsaintsika malagasy koa mantsy indraindray any amin'ny subconscience tsika any zany indraindray dia ny hoe normal zao raha ohatra ka mahita vazaha mitondra Cadillac, normal zao raha mahita karana na sinoa mitondra Cadillac, fa rehefa hoe ray tanindrazana aminao indrindrandrindra ve hoe filoham-pirenena dia ataoko kosa angamba fa mendrika azy kosa ny ataontsika hoe voiture de prestige, mais zany hoe sans faire d'excès pour le reste. Ny momba ny Cadillac izay miteraka resabe foana zany dia entiko moa zany hoe tsy dia hidramatisena zavatra be loatra ny amin'ny hoe nanana Cadillac zay mivady tamin'ny voalohan'ny fanambadianay, nefa izahay tsy filoham-pirenena. Tiako atongavana zany dia ny hoe tsy tokony zany dia hoe ho dramatisena be loatra zany izay resaka izay, fa ny hoe ny fitsinjovana ny hoe vitany filoham-pirenena ve ny velirano izay napetrany eo zany no tokony ho jerevantsika bebe kokoa, ary ny hoe miakatra ve ny fari-piainan'ny vahoaka, miditra any an-tsekoly daholo ve ny vahoaka rehetra na ny any ambanivohitra, ny fandriam-pahalemana ve efa misy fivoarana mba hahafahan'ny olona manana ny motivation hiasa au maximum amin'izay tanjona rehetra tiany hotratrarina, ny any ambanivohitra ve mba hiroborobo ohatry ny taloha ny famokarana, ary ny kibon'ny vahoaka ve amin'ny politikan'ny kibon'ny président Philbert Tsiranana mba ho totosa, satria raha araky ny fiheverako dia fotoana ny fanomezan-tanany rehetrarehetra zany ny amin'izao fotoana zao raha tena tia tanindrazana zany. Ny adilay politika dia ataoko angamba fa tokony hipetraka amin'ny hoe fijerevana akaiky zany ny zavatra rehetrarehetra miseho eo amin'ny fitondrana. Izay zavatra tsy mety kosa angamba dia tokony hahotenenina, ny tsindry azo lena dia tokony hotoerina, ka ohatraohatran'izay zany no afatra tiako ampitaina zany momba n'ilay Cadillac, satria io zany aloha dia entiko amin'ny sens de l'humour na dia atao raha hoe zany hoe tsy
entina mivazivazy ny fiainam-pirenena fa entiko amin'ny sens de l'humour mba tsy dramatisentsika azy loatra zany dia ny hoe na ny vadiko ara dia nahazo resabe mihitsy zany tamin'io Cadillac io rehefa nanambady azy satria dia nandeha ny commentaire ny olona ny amin'ny hoe io Cadillac anao io angamba zany ny tena nanambadiana n'io vehivavy io anao fa ahoana moa zany no tonga de hitsarana fa hoe izay no antony nanambadianako ny vadiko fa nga izy de tena tsy mba beau gosse izay no navaliko ny olona zany fa nahoana ianareo zany tonga de mitsara fa izay ny antony nanambadianako azy ny tiako tenenina zany ny tiako atongavana dia mahatonga resaka foana io Cadillac io mahagaga de taty aoriana moa ny vadiko dia novany Mercedes ny Cadillac satria efa leo ozy izy fa ohatra ny commentaire ny olona dia ny hoe izay no antony nanambadiananao ka dia ho hitako hoe mbola tia ve ianao rehefa novako Mercedes ny Cadillac ka dia amin'izao fotoana izao dia efa amataonany maro ny vadiananay mivady mbola tsy nisaraka zahay entiko fotsiny izay zavatra izay zany ny hoe aokare mba miany amin'ny fampandrosoana no tena imasoantsika zany no anasitsika ny masotsika rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy amin'ny zavatra toy izany intsony ary ho anao Andriamatoa Filoha Andrinirina Rajoelina dia efa alerta zay fampandrenesana efa basy arangaranga ka dia any aminao zany ny baolina dia toy izay zany no azoko natolotra antsika androany manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.